Mbola mitondro rotsak'orana matevina amin'ireo faritra sasasasany eto Madagasikara na dia efa eo ampamaranana tanteraka ny vanim-potoana ny fahavaratra azy isika na azy fampitandremana amin'ny loko mena noho ny fahabetsahan'ny rotsak'orana ny tapany atsimo ny faritra Atsinanana raha ny vinavina ny toetry ny andro navoaka ny foibe famantarana ny toetry ny andro andro any alarobia tombanana itoy hatrany ny orana any amin'ny morontsiraka afovoany Atsinanana nosy ary mety hahatratra 70 hatramin'ny 80 milimetatra ny tahan'ny rotsak'orana ao anatin'ny 420 ora. Mety hisy noho izany ny fikorotana ny asa aman-draharaha andavanandro, ny fiandronan'ny rano amin'ireo toerana mora tondraka ary ny mety ho fiakaran'ny renirano fiotsahan'ny tany sy ny lalana amin'ireo toerana marefo. Mifantoka amin'ny sombin-dalana Antananarivo Moramanga ny asa fikojakojana ny lalam-pirenena faharoa raha ny voalazan'ny ministera ny asa vaventy efa vita amin'ny ankapobeny ny fandrangotana ny fametrahana ny sosina fototra ary koa ny fanaparitahana ny couche d'imprégnation sy ny monocouche izay ilaina amin'ny fanamafisana ny tany sy fanomanana ny fametrahana tara ho an'ny ampahany Moramanga hatrany Toamasina kosa indray dia milaza ity ministera ity fa efa natomboka ny dingana fiomanana amin'ny fanombohan'ny alasa lehibe misy ny asa fanandramana ho an'ny sosina fototra. Mandritra izany fotoana izany dia mitohy hatrany ny fikarakarana ireo toerana tena marefo mba hahafahan'ny fifamoivoizana mitohy tsy tapaka tsy ho ela dia hiroso amin'ny asa fototra goavana ireo orinasa. Ny tombony fitaovana ampiasain'ny fahajerana malagasy adina amin'ny fanondranana zava-mahadomelina. Afaka mamantatra karazana zava-mahadomelina isan-karazany amin'ny alalan'ny fitiliana tokana ny fahajerana malagasy amin'izao hatramin'ny fitiliana ireo rongony simika vaovao amin'ny alalan'ilay fitaovana antsoina hoe Trunark. Ankoatry ny fampiasana alika dia manana ity fitaovana vaovao ity ny fahajeranana anamafisana ny ady. Anisan'ny mampiavaka ity fitaovana ity ny tsy fanalana intsony ny fonosan'entana rehefa manao fitiliana. Ny ampiray indray izany ny fitaovana eo ampelantanan'ny fahajeranana taorian'ny nanoloran'ny orinasa tsy miankina iray ity fitaovana ity. Commune miisa 730 manodidina Antananarivo no ahazo fitaovana informatika sy ara-teknika avy amin'ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany avy amin'ny alalan'ny tetikasa produire izay tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny dingana faharoa amin'ny fametrahana ny rafitra mataky hanorina natao hanamorana amin'ny fampiasana sy fikirakirana ireo fangatahana fahazon-dalana hanorina ho an'ireo commune sy ny sampandrara ara-teknika eny fotony ireto fitaovana ireto. Nambaran'ny ministera fa efa misy fiofanana amin'izao fotoana izao sy ny fanavaozana ny fahaiza-manao ary ny fanohanana ara-teknika ho an'ireo commune tafiditra ao anatin'ity tetikasa ity. Tapaka nandritry ny fivoriana tsy ara-potoana ny mpikambana eo anivon'ny fikambanan'ny klioba sy ny baolina kitra sangana eto Madagasikara na ny CFEM andro any alarobia fa ho atao ao amin'ny kianja Barea Mahamasina avokoa ireo lalao rehetra amin'ny dingana manaraka amin'ny fiadinan'ny fifaninanam-pirenena amin'ny taranja baolina kitra diviziona voalohany na ny Pure Play Football League ny 17 sy 18 Mei izao ny lalao mandroso amin'ny ampahafefatala ary ny 420 sy 520 Mei izao kosa ny lalao miverina. Ny 18 Jona no atao ny lalao mandroso ny lalao manasa-dalana ary ny 12 Jona ny lalao miverina ny 17 Jona no atao ny lalao famaranana.